Tontolon'ny varotra indray kosa ry mampatsiahany mpandraharaha amin'ny seritry ny fivarotana entana ilaina fiainana andavanandro ny avy eo anivon'ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana eto Analamanga amin'ny tsy maintsy anatanterahana izy ireo fanambarana ny tahirin'entana na ilay antsointsika hoe déclaration des stocks. Fanampanazavana mandidina izay. Mbola tsy atahorana ny isiany tsy fahampiany tahirin'entana ilay mponina amin'ny andavanandro hatreto ny avy eo anivon'ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana Analamanga. Ho fitsinjovana kosa ny fahatongavan'ny vanim-potoana ny orana sy ny rivo-doza dia nisy ny fampatsiahivana ireo mpandraharaha rehetra voakasika misy ampiarina fivarotana ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro mikasika ny fanaovana fanambarana ny tahirin'entan'izy ireo. Araky ny toromarika ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Narissaona Rafidimanana dia mampatsiahy ny mpandraharaha rehetra izahay, izany hoe ny mpanafatra entana, ny mpamongady, ny mpanodina, ny mpamokatra izay mivarotra siramamy, lafarinina, menaka fihinana, vary voatoto na vary akotry ary ny ciment mba hanao ny antsoina hoe déclaration de stock. Isam-bolana moa no anaovana ny fanambarana ny tahirin'entana ary ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana no anatanterahana izany. Araky ny circulaire izay nivoaka tamin'ny 12 septambra 2024 dia izay mpandraharaha rehetra voalaza teo dia tsy maintsy manao io déclaration de stock io isam-bolana, fa no an'ny eto amin'ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana eto amin'ny faritra Analamanga dia ny herinandro voalohany amin'ny volana no fandraisana azy ato amin'ny faritany Ambohidahy riana voalohany. Efa misy ihany koa ny adresy email afaka andefasana azy srsic@mcc.gov.ng. Ny canevas sy ny modely mifandraika amin'izany dia azo alaina ihany koa aty amin'ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana eto amin'ny faritra Analamanga. Hatreto mbola nijanona teo amin'ny dingan'ny fanentanana ny mpandraharaha rehetra voakasika no natao. Anao fidinina ifotony tsy ela kosa ny commissaire sy ny contrôleur de commerce de la concurrence ary ampiatra ny sazy ho an'ireo izay minia mandika ny lalàna. Ny tsy fanaovana izany déclaration de stock izany na ny fanaovana déclaration de stock tsy marina na ny fahataran'ny fanaovana déclaration de stock dia mitarika fanasaziana araky ny lalàna manankely. Raha misy moa ny fanamarihana sy fampitam-baovao mikasika ny tsy fanaran-dalàna dia azon'ny mpanjifa sy ny olom-pirenena tsirairay atao ny miantso ny laharana maitso 034 30 812 34 eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ahafahana manafaingana ny fandraisana andraikitra.